mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falamiarabantsika revako malala tratra ity alarobia fa efatra ny volana oktobra ity ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny taratasy ho an'ny efesianina toko fadimy andininy fa roa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Efesianina toko fadimy andininy fa roa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo vakina aminaran'i Jesoa. Ianareo vehivavy manekena vadinareo tahaka ny anekenan'ny tompo, fa ny lahy ny lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa ny lohan'ny fiangonana. Ary izy no mpamonjy ny tena, fa tahaka ny aneken'ny fiangonana ny Kristy no aneken'ny vavy ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Ianareo lehilahy tiavan'ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana, ka nanolora ny tenany hamonjy azy mba hahamasina azy amin'ny hanadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny, mba ho raisiny ho an'ny tenany zany ho fiangonana malaza tsy misy pentimpentina na fiketronana na toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Dia tahaka izany koa ny lehilahy tokony ho tiany vadiny tahaka ny tenany ihany, izay tiany vadiny dia tiany tenany, fa tsy mba misy olona tsy tiany nofony fa mamelona sy mitaiza azy, dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana. Fa momba ny tenany sika, anoho izany lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny, ka iray amin'ny vadiny ary dia ho nofo iray ihany izy roa. Zava-miafina lehibe zany fa milaza ny Kristy sy ny fiangonana aho, na dia izany aza samy ny tiany vadiny tahaka ny tenana ireo lehilahy rehetra, ary eo kosa ny vavy hanaja ny lahy. Ray Masino manomasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Paoly izay apôstôly niasa tany amin'ny jentilisa no mampianatra eto mikasika ny teolojia ny fanambadiana na ny etika ny fanambadiana, izay tiany Paoly hoentin'ireo kristianina tany Efesosy mijoro vavolombelona. Amin'ity andininy ity dia amin'izao mofinaina izao zany andininy fa roa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo dia manazava i Paoly fa misy andraikitra anankiroa mazava tsara, ny andraikitry ny lehilahy sy ny andraikitry ny vehivavy ao anatin'ny tokantrano. Ny tokantrano kristiana dia ifamatorana ireo andraikitra izay mifameno ireo. Raha toa ka mamaka zany amin'ny Tsipriana isika dia afaka mamitina manao hoe ny tokantrano kristiana dia tokony iainan'ny mpivady ny fitiavana aloha voalohany indrindra. Averimberin'i Paoly eto ny mahazava-dehibe ny fitiavana. Tamin'ny ataontsika hoe vanim-potoanan'ny antikité, ataontsika hoe aloha lavitra ny izao vanim-potoana anoratan'i Paoly izao, dia tsy de tena mbola nomena toerana loatra ny fitiavana atao anatin'ny tokantrano. Satria ny fanambadiana tamin'izany fotoana izany ataovy hoe tamin'ny vanim-potoanan'ny antikité tany Ezipta na vanim-potoanan'ny antikité tapany voalohany koa aza tamin'ireo tany Grèce na tahaka izany na tany Roma, dia ny zavatra ny fanambadiana dia fitaovana ara-politika, fitaovana koa ara-piarahamonina, satria ny vady dia namboarina mba handaminana fiarahamonina, ny vady dia namboarina mba ahafahana mandrindra ny fiarahamonina, dia natao ny fanambadiana. Fa eto Paoly dia manompoka amin'ny tononkena Solomonina moa no nazavan'izay, dia amafisin'ny Paoly rahateo fa ny fanambadiana dia ateraky ny fitiavana. Ny filazantsara zany na ny fivavahana kristianina dia ny voy nanomboka ny voiny hoe ny fitiavana no ambadiky ny fanambadiana. Tsy fitaovana ara-politika izy, tsy fitaovana ara-toekarena izy, tsy fitaovana ara-piarahamonina izy. Marina fa ilaina daholo zany rehetra zany. Ilaina zany hoe tsy ny antony mba hanambadiana dia mba hisian'ny firindrano ao anatin'ny fiainana andavanandro. Fa tsy tanjony fanambadiana akory zay, fa miainana fotsiny zao. Fa ny zava-dehibe izay ampianariny filazantsara eto dia ny hoe manambady olona anankiray ianao satria tianao izy. Manaiky hovadin'ny olona anankiray ianao satria tsapanao fa tianao izy na tianao izy. Izay fanambadiana miorina amin'ny fitiavana izay no tiany Paoly hazava tsara. Ary io fitiavana io dia
tiany Paoly ho tsapan'ny mpivady ao anatin'ny tokantrano hoe fitiavana iainana isan'andro. Raha miresaka momba ny fitiavany Paoly ao amin'ny Koritiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo, de ny fitiavana resahan'ny Paoly dia fitiavana zay agape na fitiavana zay ataontsika hoe fitiavana miaraka amin'ny asa, fitiavana miaraka amina andraikitra na responsabilité, fitiavana tsy misaraka amin'ny adidy, fitiavana manome, fitiavana manolotra, fitiavana manjary asa. Ary dia Paoly manao hoe ny tokantrano kristianina dia tokantrano zay ivelaran'ny fitiavana. Ary rehefa miteny hoe fitiavana sika dia ivelaran'ny maha olona. Ny olona no manam-pitiavana, ny olona no itoeran'ny fitiavan'Andriamanitra, ary ny tokantrano ivelaran'ny fitiavana de tokantrano ivelaran'ny maha olona. Zay no mahatonga ny kristianina tsy manaiky ny herisetra ohatra ao anatin'ny fanambadiana, tsy manaiky ny mety ho herisetra na herisetra amin'ny alalan'ny fampiasana vatany io zany na koa mety ho herisetra amin'ny alalan'ny teny, satria koa misy karazana herisetra teraky ny teny mahery teraky ny teny mandratra, dia satria ny tokantrano dia fitaovana nomen'Andriamanitra mba ahafahan'ny kristianina misambatra amin'ny fivahiniana ety ambonin'ny tany. Ny zavatra nataon'Andriamanitra farany indrindra dia tamin'izay nataony tety ambonin'ny tany de ny fanambadiana. Rehefa vita ny olombelona de nanorona ny fanambadiana izy. Ny farany indrindra zany hoe tao anatin'ny fahariana de ny fanambadiana. Ary ny antony naovan'Andriamanitra ny fanambadiana de zay asambatra ny olona. Ary sambatra ny olona rehefa miaina ilay fitiavana. Hoy Jaona ao amin'ny epistily voalohany soratany toko 5 manao hoe Andriamanitra dia fitiavana. I fitiavana iainan'ny mpivady ao anatin'ny tokantrano io no mahatonga ny fivelarany lay maha olona, mahatonga an'lay fivelaran'lay olombelona ao anatin'ny tokantrano. Zava-dehibe ny voalohany zay tenen'ny Paoly amin'ny mpivady zany eto manafatra ny kristianina tany Efesosy izy manao hoe aoka ho tokantrano kristianina de tokantrano miaina ny fitiavana. Fa ny faharoa dia ho mpivady koa arak'izany mifanaja. Mpivady mifanaja. Raha jerena ny tenen'ny Paoly amin'ny lahy hoe ianareo lehilahy ianareo vehivavy dia zava-dehibe ny fifanajany ny mpivady. Mpivady mifanaja. Eken'ny Paoly fa samy hafa ny lahy sy ny vavy matoa, samy hafa ny afatra nomena azy de samy hafa izy. Samy hafa ny zavatra andrasan'ny lehilahy amin'ny vehivavy sy ny zavatra andrasan'ny vehivavy amin'ny lehilahy. Mamaky ny tononkirany Solomona tsika de mahita tsara fa samy hafa ny andrasan'ny lehilahy sy ny andrasan'ny vehivavy amin'ny tsirairay avy, satria samy manana ny toetrany, samy manana ny mahazatra azy, samy manana ny taizana azy, samy manana ny toe-batany, samy manana ny fomba fijeriny zavatra. Fa ao anatin'izany rehetra zany no isininy ataontsika hoe hitakinana antsoina hoe fifanajana. Inona moa ny dikan'ny teny hoe manaja na mifanaja? Moramora kokoa ny azahoan'ny tsika lazaina hoe mifanome voninahitra, tsy mifanala baraka. Ny mifanohitra amin'ny hoe mifanaja de mifanala baraka. Ny mifanohitra amin'ny hoe mifanaja dia tsy mifanome voninahitra, mifanaratsy. Ary Paoly moa ny amin'ny Romanina de manazava an'io manao hoe mitary lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra. Rafako mety tsy de tena mahazatra ny tokantrano kristianina loatra fa mety ho hitantsika amin'ny andavanandro ny kristianina, hitantsika amin'ny andavanandro ny fiarahamonina tsotra fotsiny zany hoe mpivady tsy mifanaja zany. Mpivady tsy mifanaja miady ny masom-bahoaka, maneho ny olan'ny mpivady eo masom-bahoaka, nahoana ny tokantrano de tokantrano kristiana, tokantrano manana ny hajany. Rehefa ny tokantrano kristiana de manana ny hajany satria tokantrano entina teo amin'Andriamanitra. Tsika rehefa mivavaka de ho anao ny dera sy ny laza, ny haja sy ny voninahitra Andriamanitra. Dikan'izany de zao ny haja sy ny voninahitra n'Andriamanitra. Fa andrakofana ny tokantrano kristiana. Dia ao anatin'ny tokantrano kristiana no hitarafana zany hajan'Andriamanitra zany voninahitra Andriamanitra zany, ka mifanohitra amin'ny zoatra masina zany, mifanohitra amin'ny tokantrano kristiana ny hoe mpivady tsy mifanaja, mifanala baraka.
nratray mpivady ao tokantrano nefany izay mety olam-piarahamonina izy mivady olam-pifandraisana izy mivady dia atao tety eraka iraky ny mety avy amin-dra lehilahy ihany no sanatria mifosa mivadiny amy namany amy mpiaramiasa aminy sanatria mifosany na raha lehilahy na rehivavy mifosa mivadiny na manaratsy ny vadiny am'izay mety olona tsy tokony ahafantatra an'io la tokantrano na ahoana ny tokantrano nke nitoro moa de efa natakatra an'io mihitsy a nitoro malagasy de natakatra an'io hoe ny tokantrano tsy ahaka satria olombelona mononao raha olombelona mononao dia mety misy fo miakatra ndraindray mety misy tsy fitofikevitra ndraindray mety misy lafiny zavatra maro samihafa zay manefy ny mpivady reny zavatra eny de natao lalovan'ny mpivady mba hanefy azy fa rehefa lasa ny fotoana tsikelikely dia ohatrany tsy lalovana akory reny disadisa reny zavatra masa mety ho nampifamolana ny mpivady reny rehefa voasongony ny mpivady ireny olana ireny dia tsy tadidiny akory afaka ataony visy tsony zavatra mety ho fanefena ihany reny fa mila mahazaka an'izany ny mpivady mila manana zany fahamatorana izany ny mpivady ka tsy andeha ilaza izany atsiaro resahana amy namana atao resaka any am-piasana de manjary mitsangamenatra ny vadinao eo anatrehan'ny fiarahamonina mba mivoaka mety ho madio tsara ihany izy na tahaka zany any izy fa mety tondrono ny mpiaramiasa aminao amy mpiaramiasa aminao molitra hoe ino ndray na ohatry zao na ino tahaka zao tsy mifanaja zava-dehibe la ataontsika hoe fifanajana fifanomezam-boninahitra tsy hoe fiatsaram-belatsia akory zany tsy hoe fiatsaram-belatsiany hoe tsy asehoko tsy aseho anay mivady olona ny zay mety ho disadisanay tsy hoe fiatsaram-belatsia akory zany fa am'lay hoe mifanaja aza donona fa rehefa mivady ny olona dia misy fifamenona raha ohatra ka mijery sika ohatra hoe maka hoe rano ianao de maka siramamy rehefa eo ny rano a de eo ny siramamy a dia ndray a vainga ary ndray kosa ranoka samy manana ny endriny reo fa rehefa tonga kosa ka atambatrao ny rano sy ny siramamy zany hoe araraka ao anaty siramamy ao anaty rano lay siramamy de levona lay siramamy dia am'izay fotoan'izay tsy siramamy tsony ny anaran'io fa tsy rano koa io rano ny fahitanao azy fa tsy rano io satria efa nisy siramamy ary tsy siramamy mazava ho azy satria rano ny paoza miendriny ivelany fa inon'io rano siramamy sady tsy rano tsony io tsy siramamy tsony io fa rano siramamy zany hoe niovany tsiron'lay rano ary niova ny endrik'lay siramamy fa lasa rano ka niaraka tam'lay rano izy de ohatr'izay mihitsy ko ny fanambadiana rehefa manambady ny olona dia tsy maintsy misy zavatra miova ho aminy tsy misy olona zany hoe nanambady izy dia tsy miova mihitsy hoe de za de tsy miova mihitsy nandritran'ny 5 taona ny vadina na 10 taona ny vadina fa tsy maintsy misy zavatra raisinao am'le olona izay vadinao misy zavatra tsy maintsy ampitainy aminao misy zavatra tsy maintsy raisinao misy zavatra tsy maintsy afindrany aminao izay fifanankalozana zay nefa ny ndraindray mety mandeha mora fa ndraindray mety mandeha sarotra tsy azonao sariatsena akory fa ndraindray ny findrany lay toetra na lay zavatra mahafinaritra any amin'ny anankiray mankany amin'ny anankiray mety misy krizy mety mafimafy kely mety tsy misosa ho azy mety pitranga zany fa raha mitazana ny olona de mety hoe reto mpivady reto ao kizitina foana rehefa miresaka izy kizitin'io mifampitaiza sy mifamindra toetra mahatonga azy sanatria am'le teny frantsay hoe complice mahatonga azy hoe io izy fa ohatra am'raitsy kombakomby zany tsy amy lafiny ratsy akory zany fa misy zavatra raisiny ny anankiray afindrany anankiray ao anatin'izany no tsy maintsy anekena ny fifanajana ao anatin'izany no tsy maintsy aneken'ny mpivady ny fifanajana de fantatry Paoly tsara mihitsy zany ho izy manao tokantrano kristiana de zao miaina ny fitiavana izy de mifanaja izy fa ny tokantrano kristiana ihany koa izay aseho am' Paoly eto de tokantrano zay mifameno koa nefa ny mpivady raha ohatra ka jerena ny ataontsika hoe afatry ny genesis toko faharoa de hoe ny lahy ny vavy de atao lateza ny lahy raha ohatra ka mijery tsara sika ataovy hoe mamaky ny fomba fijery semitika ny jiosy rehefa mijery maty de ny zavatra hitany izy moa tsy de mahay anatomie be ohatra atsika fa rehefa mijery maty izy dia jerevany lay maty iny aloha fa miala lay ranoka de miala lay ranoka de kelikely eo miala tsy kelikely mihitsana le volo de mihitsana le nofo dia io fa
karikary be eo lay karana na lay skelety dia mipotra be eo fa mbola eo lay cage thorasique zany hoe mbola eo lay taolatezany dia amin'ny farandrina de zao iny fa miraraka lay taolatezany de lasa fisaka be le olona dia izy lefa maty zany dia iny jiosy manao hoe iny taolatezany iny vady zany hoe maton'ny taolatezana lain'Andriamanitra zay mety ho lahy mety ho vavy ny taolatezana am'zao androna antsika zao dia iny taolatezana iny tsinona iny lay mpampitraky iny ny taolatezana midikan'le hoe taolatezana de zao lay mpampijoro an'lay vatana ala efa saraintsaina hoe tsy misy ny taolatezana de mbo manahoana moa zany ny vatan'ny olombelona tsy lasa vonganofo be mitarozaka be fotsiny fa lay taolatezana de zao iny lay manome endrika mety tsy hita izy fa mety any anatiny any fa iny lay manome endrika iny lay mampijoro ary ohatsika manao hoe am'izao andro mahalasy ny mahavavy zay ezahan'ny baiboly ezahantsika tsaigana amin'ny baiboly koa raha teo manao hoe mahalasy ny mahavavy nge tsy hoe fifanoherany fa fifamenony no zany de mety ho taolatezana koa na ny lana ny vavy no zany de midikany hoe taolatezana de zao lay mpampijoro lay mpampitraka lay mpampahery ny tokantrano kristianina de zao tsy hoe tokantrano miaina amin'ny fitiavana ihany tsy hoe tokantrano miaina ny fifanajana ihany fa tokantrano koa miaina amin'ny fifanampiana miaina amin'ny fifanohanana rehefa somary mbareradreraka iny lay raha lehilahy vany de mahatonga amin'ny vehivavy manampy mikarakara mety mampahery mampijoro aonao vakarakaraiky visaka venao avifa karakaraiky avifa piko mety tezitra aminao daholo ny mpiara-miasa aminao za ty anao foana za manampy anao foana mety sorena aminao ny havanao fa tiako foana zany antsony hoe mpivady toy ny mifameno fa tsy mpivady raha ohatra ka mifandatsa manao io ve ny bakaramanao io ve ny havanao io ve ny asanao tsy mpivady zany asa sy ilazana zany fa tsy mpivady zany amin'ny baiboly ny mpivady tsy mpandatsa fa ny mpivady natao anohana natao ampijoro natao ampitraka natao ameno natao ampahery amin'ny fotoana rehetra ary dia hoy Jesosy manao hoe hoy Paoly manao hoe izany toetra izany dia hitanao amin'ny Jesosy ny fiangonana Jesosy ny fiangonana dia ny fankaty namoy ny ainy Jesosy ho an'ny fiangonana kosa nanaja ny Jesosy ary ao anatiny zany modely ifandraisan'ny Jesosy ny fiangonana zany ny modely alain'ny mpivady tahaka ao anatin'ny tokantrano mpivady miaina amin'ny fitiavana mpivady miaina amin'ny fifamenona mpivady miaina amin'ny fifamelana koa aza amin'ny fifandeferana de afaka malala iainany tokantrano kristiana ne zany am'izao zara mofinaina omeny ny tompo atsika ho fampahiresana atsika izao ny tompo le hitahiry ny tokantrano kristianina tsirairay eo mba amin'ny fitiavany mba ho modely ary indrindra akatahaka an' Jesosy sy ny fiangonana hivavaka sika tompo am'sotranao zay aloha ny amin'ny teninao zay azony anovakina tamin'ny tenin-drazanay manazava aminay fa ny tokantrano kristianina dia tokantrano miaina ny fitiavana tokantrano miaina ny fifanajana tokantrano miaina ny fifanohanana sy ny fifamenona dia ampahiresy tompo ny tokantrano mpanaraka izao fampianarana fiangonana izao mba hitoetra amin'ny toe-po mahay mifamela toe-po mahay mifanampy toe-po mahay mifaly ao anatin'ny fotoana iainana isan'andro anjaka amin'ny tokantrano tsirairay avy Jesosy ny fiadananao fa avak'izay Jesosy an'ny tanindrazana hitanao ny korontana miseho amin'ny endrika maro samihafa eto anivon'ny firenena ny toe-javatra zay mampangay anay de mivavak'izay tompo miherim-po sy herim-panary aoka hotarehinao amin'ny fahazavan-tsaina ny isam-batan'olona sy ny tsirairay manampiry ianao tompon'ny fiangonana amin'ny fanelalelanana manapiko ianao ny mpitandro ny filaminana manapiko ianao ireo mpifanandrina rehetra ny mpanao politika samy anana fahendrena anana fandeferana hijoro amin'ny fahamarinana hijoro amin'izay tokony hijorona maha olom-pirenena indrindra koa aza maha kristianina dia jereo tompo ny mpianatra zay ao anatin'ny fianarana ny taranakaito vity fianarana me fahendrena ireo marary Jesosy trano ireo manana olana ataovy eo ambany fahasoavanao de mametraka ny fiainany tokantrano tsirairay eo ambany fitainao zay Jesosy ianao lay loharan'ny fitiavana ianao lay loharan'ny fifanajana sy ny fifandeferana
indrindra aloha rano fitahiny dia ho fenonao zany tokantrano tsirairay. Misaotra Jesoa. Amen.